vahoaka ny mantokiony analy no very fotom-pivelomana. Finaritra tomboko lahy miaraba tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity aliny sabotsy voalohany volana febroary 2024 ity manatitra ny arahaba ho anao ary manasa anao ampitiavana sy ampanajana ihany koa anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany hoentsika manomboka izany vaovao izany dia eny amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra eny sy ny vaovao manodidina an'izay olanina amin'ny herinandro avy io ny teti-bolan'ny komina Antananarivo renivohitra hita ho tsy mifandraika amin'ny laharam-pameana Antananarivo sy ny mponina ao aminy ny fazany fandaniana ny teti-bola izany oy hatrany ny eo anivon'ny antoko komba Jessica Miray sy tahiriniana no nangona ny vaovao. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fandaniana ny session budgétaire ho an'ny komina Antananarivo renivohitra mitotaly eo amin'ny 900 miliara ariary eo ny budgetny komina manodidina ny 950 miliara ariary ny fampiasam-bola raha 930 miliara ariary kosa natokana ho an'ny lafiny sosialy. Eo amin'ny lafiny sosialy io indrindra betsaka loatra ny volana ompana amin'ny zavatra tsy dia laharam-pahamiaina loatra hoy ny antoko komba. Ny fahitanay azy zany dia misy ny budget izay miopapana any amina sehatra izay tsy mbola maika ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra. Ohatra fotsiny izao ilay hoe fikasana androtsaka 3 milliards 926 millions ariary ao anatin'ny fividanana tableta ho an'ny mpianatra ray alina isa eto Antananarivo renivohitra. Hitanay hoe mbola tsy priorité le izy satria mbola betsaka ny zavatra ilana ny vola io ary ato anatin'ny budget an'ny resaka sosialy dia io no vola faharoa betsaka indrindra akoatra ny 10 milliards d'ariary izay atokana ho ana construction ana infrastructure sanitaire zany dia ho anay miopapana zany nefa tsy maika raha ny fahitanay azy raha te hanatsara ny sehatry ny fampianarana raha te hanampy ny zaza mponina ny zanaky ny mponina Antananarivo zany hiditra ny an-tsekoly dia ny tokony atao dia hoe io vola io ny droit raha alina ny tablety hozaraina amin'ny mpianatry ny EPP fantaro fa mahery ny 70 eo ny EPP eto Antananarivo renivohitra ny kilasy iray mety misy mpianatra 50 eo raha atao izany ny kajy mpianatra 100 isaky ny EPP no azo azy dia izany tsy azo ilazana ihany koa fa tsy mahafantatra ny laharam-pahamiaina ampitantana ny komina amin'izao nampiakarina hatramin'ny 300 isan-jato ny sara fitsaboana eny anivon'ny CSB raha arivo ariary dia lasa 3 arivo ariary ny sarany ho an'ny olon-dehibe miakatra 2 arivo ariary kosa ho an'ny lasaky ny 520 taona raha 700 ariary ny teo aloha ambany loatra ho ny komina ilay sarany teo aloha no antony ambany loatra ilay arivo ariary sy 700 ariary natao teo aloha izy io zany raha ny fanazavany dia hoe rehefa tonga ao amin'ny CSB misy CSB efatra ny amin'ny tanàna Antananarivo dia misy rehefa tonga any le olona dia manomboka amin'ny consultation ny fanafody ny pansement sy ny rehetrarehetra raha ohatra ka ilainy zany izay no voasahany ilay vola dia nylazay zareo fa ambany loatra izy io ary ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao dia satria nanao nametraka sora-bola mitangana dia mitangana zareo amin'ny investissement dia mitady hirika ihany koa izy zany mazava ho azy ampijirana vola mitangana ao anatin'ny kesin'ny commune. Maro no azo amihezana ity tsy fahaizana ny fitsinjarana ny teti-bolan'ny komina ity tsy misy zava-pantatra ny mpitondra ankehitriny ny maharary ny vahoaka tantaniny. Ny fahitanay azy dia satria ny mpitantana antsika dia tsy olona nitakosina tamin'ny kilasy sosialy ambany dia tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny tena olona ny kilasy sosialy ambany ny mandeha ny anaty tanàna sy mandeha manavatsava ny reny rehefa propagande tsy midika zany fa fitakosonana fa olona tsy mahatsapa mihitsy mila olona mahatsapa mihitsy hoe inona le tena réalité ao anatin'le fiarahamonina ny tokony izay zany vao afaka mahita tsara an'izay ho an'ny zareo zany 3 arivo ariary zany tsy misy dikany satria tsy gote anjana ny ray maraina akory ary ny herinandro avy io no andaniana io teti-bolan'ny komina Antananarivo renivohitra io.
mbola mahakasika ity fitsinjarana ny tetibolan'ny komina Antananarivo renivohitra ity hatrany dia nisy ny fanadihadiana izay natao tamin'ny olom-pirenena androany. Mahatsapa ireto olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana ireto fa tsy mametraka ny laharam-pamehana ho an'ny vahoaka ny mpitantanan'ny komina ankehitriny. Jessica Miras hitahiry ny hatrany no mitondra an'izay. Tetibolan'ny komina aiza ho aiza ny fahafantarana ny laharam-pamehana. Mahafantatra marina ny maharary ny vahoaka tantaniny ve ny mpitantana sa napetraka teo amin'ny toerana fotsiny noho ny ambadika politika. Nanontany ireo olona sendrana indrindra izahay mahakasika ity fitsinjarana tetibola ity sy ny mahamaika ny mponina. Tsy mety hoe tablety zaraina tsy mety aleo ny santé aloha ny karakarainy. Santé surtout hoe zany hoe fa 92% population malgache nefa hoe tena sahirana tena anatin'ny tena hoe lavaka be dia aleo ny santé aloha ny karakarainy. Ny budget anatsarana ny commune aloha zany no tokony betsaka fa raha hoe tablety zaraina amin'ny école raha hoe ny tablety ho zaraina ny tsy dia tena hoe laharam-pamehana loatra fa ny fanatsarana ny commune, fanamboarana ny tanàna, ny tena marina raha hoe ny fanadiovana ny tanàna raha ny tena zava-dehibe noho ny hoe tablety fa rehefa madio ny tanàna dia afaka atao aoriana ny tablety. Mila diovina aloha ny tanàna. Raha ohatrana manokana ilaina ny tsena aloha zany ho anay izy roahana amin'ny tsenanay zay dia mila anambarana tsena zany zay raha ny tena tokony ho izy satria zany zay very asa satria ariana reo ilay tsenanay dia lasa very asa zay. Raha hoaniko aloha ohatrany tsy dia hitako ny ilaina an'ilay tablety. Ny fahasalamana aloha voalohany indrindra satria tsy afaka miaina ny olombelona raha tsy salama, tsy afaka miasa, tsy afaka manao zavatra entina hampandrosoana ny firenena ohatra. Raha tsisy raha mokeo takany tsy mety zany aleo aloha andeha amin'ny fahasalamana aloha. Ampatsiahivina hatrany mitentana 4 miliara ariary latsaka kely ny tetibola ividianana tablety io. Tsarovy fa maro ny ankizy tsy mbola miditra an-tsekoly sy mialan-daharana noho ny tsy fisiana noho ny anohanana dia tablety mihitsy ve no atolotra. Mbola hitoetra tao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Miariary toy ny vaiakandrina fa tetika entina anakonana ireo filoham-pirenena teo aloha izay tsy mitovy firehana amin'ny fitondrana amin'izao ny tetika izay hoentin'ny fitondrana sy ny mpiaradia aminy amin'izao fotoana izao. Tsy hitovizan'ny mponina hevitra amin'ny mpitondra amin'izao ny famadihana ny zaridaina ho lasa tsena. Ny andinindin'izay eo amin'ny sary ny tahiry ny aina. Efa tsy nisy tsy nahatsapa-tsony fa izana fafana ny zava-bitan'ny filora Valomanana. Ny lalana vita nandritra ny fehim-potoana ny Esandy tsy nisy fanamboarana ka miasimba hatrany. Ireo tablie sy kit scolaire ovana loko hafa ary kosehina amin'ny fizarana kit scolaire izay tsy mipaka amin'ny zanaka malagasy eran'ny Madagasikara. Ny volanamboarina tahaka ny R1,00 sy ny sisa dia fanahininana janona sy tsy ampiasaina intsony na dia tsy hita mipaka mivantana amin'ny toe-karen'ny Madagasikara akory aza ny fiantraikany. Tondroina ho tompona andraikitra ny loza rehetra sy ny tsy fahombiazana rehetra ny mpanohitra izay tarihiny marika Ravalomanana. Ankehitriny dia miditra amin'ny famafana ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina indray ny zava-misy. Ny gara fisandratana izao dia avela eo amam-bolana maro tsy ampiasaina. Mifamafao be ihany ity resaka momba ny gara fisandratana ity. Raha ny hita farany dia ny fafana mihitsy ny anarana fisandratana izay ahafantarana ity toby fiantsonana ity. Ny EPP Tanimbarinandriana mety tsy dia nisy nahadinika fa dia nesorina ny marika famantarana hoe iza no nitokana sy nanome azy na ilay antsoina hoe plaque commémorative. Ary ny farany vao omaly ny omaly dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra fa dia ho atao toerana hivarotana rehefa alakamisy ny zaridaina izay nitokana nyity filoha teo aloha ity. Ity zaridaina ity anefa dia natao hipetrapetrahana sy fakana aina ho an'ireo mpandalo manodidina nanosy. Amatam-pitrisany ny vola lany nananganana azy. Mpivarotra maherin'ny arivo no fantatra fa isera eto amin'ity tsena ity isaky ny alakamisy. Tsy mahafa-ponimponiny izao fanapahan-kevitra izao. Iverina fa tsy ny famafana ny zava-bitany teo aloha no ampisongadina ny mpitondra amin'izao fa ny fanohizana aza ny ezaka tsara rehetra. Tahaka ninona ny mety ho hafaran'io zaridaina io raha hifanosehany mpivarotra sy mpividy isaky ny alakamisy.
dia tsy nahita vahaolana mahomby mihitsy ve ny mpitondra moa dia toerana natao hanome endrika ny tanàna indray no safidiana metrahana ireo mpivarotra. Fa manoloana ny tetikasan'ny filoham-pirenena Tanamasoandro izay kasaina ho atao eny Ambotrimanjaka dia tsy ny lavilefina ny mponina eny Ambotrimanjaka manoloana n'izay letrezana kasain'ny mpitondra atao izay. Nidina nijery fotony izany teny an-toerana nanao fanadihadiana ny mpanao gazetinay Asin'Andriamalala sy Toky Ramarolahy. Mazava ho ireo mponiny Ambotrimanjaka fa tsy maintsy iroso amin'ny fanotofana tanimbary ny fitondram-panjakana ankehitriny taoriana metrahana amin'ny toerana ilay minisitra lefitra vaovao, isahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ao ministera fanajariana ny tany. Iamafana indray araka izany ny toetra eny Ambotrimanjaka atoato satria tsy maintsy ho tanterahana ny fanotofana tanimbary saingy ireo vahoaka ao amin'ny komuna 4 dia miara-mandahy amin'ny herin-drehetra io tetikasa mamono ny vahoaka io. Ary hatrany Antananarivo mamonjy famatsim-bary aty Ambotrimanjaka daholo ny amin'ny ziny reny betsaka ahitana ny mponina Antananarivo mihitsy dia miakatra makany ny izy dia neta hitanay re olona dia oka re ho afindra ny Tanamasoandro fa tsy dia eto amin'ity tanàna tanimbary efa vokatra ity neta hitan'ny filoham-pirenena dia ny hoe afatantsika tena ara-tsakafo nefa hoe tanimbary be ny amelona re ataoko tanimbary efa mamokatra be hoe ry havana dia mbola totofany ihany fa dia mangataka ny amin'ny rapon'ny président filohantsika mba filohantsika ajaintsika mba amindra le Tanamasoandro fa ty amin'ny tany mahavokatra ohatran'izao fa kana mba hanovan'le tetika Tanamasoandro mba tsy eto amin'ny taninay satria tany tena mahavelona anay fivelomany vahoaka maro ety aminay ary tsy ny olona ety ihany fa ny mponina manodidina olona ny avelany ihany ary tonga ety aminay daholo hoe mitady vola mikarama amin'io tany io ary tena maro izy ireo amin'izao fotoam-pararana zao ary lainga fotsiny ny fafy le hoe taona isaky ny hektara fa amin'izao mitambarety raha 6 taona 5 taona par hektara mitambarety aminay vary vokatra ety. Maleo tena ara-tsakafo ny tanànatsika anosy dia izay vola Ambotrimanjaka Akadimanga fiombonana hatrany Aprika manaka an'izany ve ianareo misy ato amintsika daholo izay ilaina rehetra fa tsy ny tanàna ny Madagasikara ny tanàna ny gasy no totofana dia omena ny vahiny ny any menan'ny arabo ohatran'ny tsy lôzika izany raha mifieritseretako azy manokana ozy aho hoe aminanao Andriamatofoloha milaza ianao fa ho avy aty aminay raha mbola tsy hitanao zao vahoaka be da be zao raha mbola tsy tety ianao dia manasa anao tokoa tongavo na ozy aho hoe iraho aty le ministra vaovao mba hahita sao dia mba hiova hevitra tahaka le ministra teo aloha ihany angambany dia ozy aho hoe mieritsereta alohan'ny anaovana zavatra fa misy toerana izay tokony anaovana n'ilay Tanamasoandro ao ambadika ao averena amin'ny plasiny ny Tanamasoandro fa aza ny tananay ny kitikitihana hetsika ny vahoaka raha izay ny tadiavina fa ateto aloha dia mbola nandiny zahay. Vokatra be ny vary eny Ambotrimanjaka tamin'ity taona ity ka nisy ny satabary natao tamin'ny fomba malagasy izay nitanterahana teny Ambotrimanjaka androany. Mbola eo amin'izay lafy ny sosialim-bahoaka izay hatrany dia nanao antsoavy ny mponina tany Mampikony izay voakasika amin'ny fanagiazana ny tany izy ireo izay ataona orinasa tompona raikitra ambony any an-toerana. Nitafa tamin'ny mpanao gazetiny MBS izy ireo androany Ravira Zafimaina sy Mathieu Prince nanao ny ango-baovao. Toerana io fa hatreto dia volovary sy katsaka ary lojo zany ny zavatra hita ao. Ny zavatra hita ao koa dia misy an'izay société Sokota. Io Sokota io tsy fanta-piaviana io société io, tsy mandoa hetra, tsy manao inona fa milaza izy fa hoe na ny Cotona io tany io anefa raha jerena ny any amin'ny Cotona sy ny ao amin'ny fanjakana aty Mampikony dia tsy ahitana hoe haradalàna zany io société io. Izay zany ny zava-misy hatreto fa raha azoko zany io société dia karazana société fantôme atao fandrebrebena ho filambola amin'olo satria mampamono an'io tany io ny asan'io société fa ny vahoaka ihany zany no miasan'io tany io. 2700 kely zany ny velaran'ny tany izay amina fokotany folo zany hoe fokotany folo zany mivelona amin'io tany io efa voavolony 232 hectares izay mpitehanjareo
dia izay moa zany tsy mahafantatra satria efa nahazo ledidy tamin'ny première instance cour d'appel en cassation dia nieritreritra zay fokon'olona fa efa tokony ihana satria hoe nahazo re intégration iveriny amin'ilay tany rehefa namboly moa zay zany a nisan'le taratasy nataon'ireo OMC district Mampony tsy mahazo mampiasa an'io tany nareo fa ny société Sokotany tompony afaka mampiasa an'io tany io dia malahelo zany zay amin'izao fotoana zao satria araka ny fotoana nandalovan'ny président de république tany nametokany avao ka vao raha lany amin'io fifidianana io zaho dia miverina aminareo io tany angatahanareo mampalahelo nefa hatramin'izao fa tsy azo tanterahana le didy azonay avy amin'ny cassation ka zay no mahatonga anay mangataka amin'ny fitondrana mahefa mba hijery akaiky ny orana io. Any amin'ny faritra Bongolava dia manjeky ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao tonga taty toerana mihitsy aty Antananarivo ireo mponina avy any Tsorono Mandidina anio ny fitarainan'izy ireo. Lorette Berton sy Toky Ramarola. Miamahazo vahana isan'andro ny fanafian-dahalo sy ny alatromby eo amin'ny faritra Bongolava ambanimaso tsy hita ny fahoriana manjon'ny vahoaka ao an-toerana izay ataony dahalo vonomoka kanefa tsy afaka mamaly. Tsy mazava ihany koa ny fomba fiasan'ireo manam-pahefana ao an-toerana araka ny fitarainan'ny mponina hatrany. Tahaka izany ity iray aman-dreny olobe ao an-tanàna izay niara-ny fanafian-dahalo ny 13 oktobra 2012 teo tao amin'ny fokotany Ambohimena Ankoririka. Ary ny omby halatra mbola ao amin'ny forera ny basy voatana kiraromena ao amin'ny gendarme ny fanafody marobe voatana ao kiraromena tsy amivoaka tribunaly tsy avoaka ina dia tsy fantatray tompoko zay fandehany ka izay zany ny mampitaintainanay vahoaka ny fitrangany fandriampahalemana tsy mirary tsy hitsiny ny vonon'olona sy ny halatra sy ny kapokolo dia ireo olo mikapoky sy mangalatra mitondra basy ireo nefa raha valenay vahoaka dia mihatraka aminay zany ny hoe namono olombelona zon'olombelona samborina le olo aterinay amponja votsorana vonoina le olo zahay mamono indray vonoina indray mamono no migadra inona ny atao lalàna manao ahoana no hifehezana ty firenena ity. Nametraka aiay amin'ireo heverina ho tandroka natao hiaro ny vozona ny mponina ao amin'ny commune Ankiranomena izay tena anjakan'ny dahalo tanteraka. Zay no zavatra mampalahelo sady mampitaraina anay amin'ny faritsy ny Tsorono Mandidina tsy mendriky ho fiasan'izao firenena zao raha ny dinena tamin'ny alalany ny velirano nataon'ny fifidianana tsy zao no tokony nantenaina hitranga fa zavatra filaminana sy toetra mendrika mahamalagasy ny malagasy fa mendrika ny olona maty fiarovana zon'olombelona ny olona maty tsisy valera fa ny olovelona tsy azo kasihan-tanana tsy azo tao ninina fa vela hanao ny danikibony hamon'olona. Taoriany fitarainana nataon'ireo mponina Veriomby sy ny fanampiana nataon'ny fikambanana miady amin'ny zon'olombelona any an-toerana dia verina amin'ny 15 volana febroary avy izao indray ny fitsarana n'ireo jolay efada izay tratraka nefa no afahan'ny fitsarana tao Tsorono Mandidy. Fa maro amin'ny lalàna eto Madagasikara nefa tsy mifanaraka intsony amin'ny zavamisy ny toetrandro eto amintsika amin'izao fotoana izao hoy ny avy ao amin'ny fikambanana Fivato izay misehatra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly. Lorette Berton eo amin'ny sariny Toky Ramarola. Manome vahana ireo fanetriben'ny firenena sy mampanjaka ny kolikoly ny lalàna eto Madagasikara izay efa tranainy be ka tokony asiana fanavaozana. Sarotra hoy ny Fivato ny ahafahantsika hiaro ny arentsika raha ny lalàna aza goragora. Ny lalàna eto amintsika mihitsy izay efa tany amin'ny taona 90 any tany amin'ny fanjanahantany mbola mpiarina amin'izao fotoana izao. Ary fikambanana Fivato zany efa miteny eo mbenimbeny hoe misy lalàna lany andro be dia be eto. Raha sy ilaza fotsiny azo raha misy tompona ndraiky mpanjakana na tratra mangalatra aketso rano zao azany dia sy azo enjeny raha sy azahoana ordre de poursuite avy ety amin'ny procureur général dia lasa manana marza ahafahana miala foana reo zany lalàna zany tokony efa foana zany misy mandeha ombikalatra ny sasany amin'ireo fa efa misy ihany ny tratrana izay nenjena tony evina fitsarana fa tsy voatazona zany no anisan'ny manome vahatra ny alatrombo zany dia eo namoa ny eritreretantsika fa afaka hiaro ny are-pirenena ny fanjakana eto ny omby zato ane mitovitovy vidy amin'ny volamena 1 kilao
dia sy vitasika ny manara-masony zany dia hoana ny heritreretasika hoe ny volamena sy ny vatosoa voambina hampanankarenany gasy eto raha tena fitondrana manany maizy azy io no tokony atao laram-pahamena sika nefa hiadily zay paritra koa hoe ny arena be deabe ary fa ny miambina an'io arena io ane n'olana sika eto dia faly ny fampitehatehaka foana hoe manan-karena Madagasikara fa matra ny voaka ao anatiny. Ny Fivato izay fiarahamonim-pirenena iray miara-miasa amin'ny Bianco amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Ny faritra Bonglava no natao faritra filamatra iasan'ity fikambanana ity. Mbola tolona mafy nefa izany satria tato anatin'ny volana vitsivitsy farany izay dia maika ambirongatra hatrany ny alatromby sy ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Fa mahakasika ilay fandalovan'ny andro ratsy rotsakorana nandritry ny andro maromaro tamin'ny herinandro lasa teo iny dia anisan'ny firenena no resahan'ny TV5 Monde fahita lavitra vahiny iray Madagasikara tao anatin'izany fotoana izany. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny 20 janoary teo tany amin'ny faritra varatra andrefan'ny Madagasikara tao Majanga sy Marivoay. Raha araka ny fanadihadiana nataon'ity mpanao gazety vahiny ity dia 130 no namony ainy ary mahery ny ray hetsy kosa ireo traboina vokatry izany. Ndeha aratsika ny andinindininy izay. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia niparitaka eran'ny tambazotra ny momba ilay tovovavy marary vonony no ila fanampiana tamina mpandraraha iray. Nisy ny fanazavana izay mamintana ny zava-nitranga rehetra tao anatin'izany eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Lasa nivadika ho resaka politika ny raharaha sosialy sy fifanampiana. Lafon'ny politika koa nefa no antony lehibe anaovana izany satria tsy mitovy hevitra na firehana politika ny mpanao asa soa iray. Veriny sotoavina any ka lasa malaina ny anampy olona ireo malala-tanana. Isan'izany ny tantaran'ny Karaina izay nitarika resabe teto amin'ny firenena. Voalohany ny fanarahanay tamin'ny Karaina dia hoe izy dia tsy maintsy misy donateur de rein. Ny olana dia tsy fananiko mihitsy tsy niteny intsony satria ny antony dia noho ny finoana any Karaina izay arahany izay atsaiko dia tsy afaka manao donation na rein ny fianakaviana. Dia dikan'izay ozy izao hoe iza zany ny ame rainareo izavy ny raborafanomanana nefa tsy mety. Dikan'izay izao hoe soanao zay za fa vonona manome hatrany amina resaka $50,000 ianaovana na opération any any Inde fa kosany ianao no miantoka tsy maintsy nareo sy fianakavianao miantoka rein. Dia izy moa teny hoe ny finoanay dia tsy afaka ny famehy rein izay mianakavy toy zao hoe soanareo zay. Dia naleko dia nangina kilanjo moa tao anatin'izay rehetrarehetra zay nandeha ny ratadidinareo tsara tao anatina fifidianany reny dia rehefa tao anatin'ny fifidianany reny dia nararotiny communication nila ok nihitina hoe tsy nanao zao azoko atao namaly an'izay valiteniko zay tamin'ireny kanefa raha za mbola nanantena hoe ndana mitady rainareo anaovana an'ilay izy satria vonjiainy io rehefa ho takatrao manko madamposizany atao hoe vonjiainy zany dia azo anaoko ny sakrifie ny imaziko any amin'ny resaka Facebook toy izay tsy ahita chance Karaina ahita rain dia tsy nety nahita rain izy dia za moa teny tamin'ny anadahany hoe tsy mba azo surpassena be le finoana za tsy teny hoe fiangonana inona le misy an'zareo fo za hoe mba surpasse me rain ray lesy ny zanabavana. Fa eo amin'ny pejin'ny fanabeazana dia hita taratra hatramin'izay fa nilokaloka hatrany ireo minisitra ny fandimby ny tantana ny ministeran'ny fanabeazana ity fa apiditra ho mpiasam-panjakana raikitra ireo maître Fram tsy latsa-danja amin'izany ihany koa nataon'ity minisitra vaovao izay vao nolanina sy lany tao anatin'ny fanavaozana ny gouvernement tafarany teo ity. Dia ratsika ny andinindininy izay hoentiny Laurette Berton sy Mathieu Princier. 4 alina ny mpampianatra Fram manerana ny Madagasikara hatreto no tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana. Ny ankamaroan'ireo dia efa antaonany maro no tao anatin'izany toedrara izany. Nandraiky Ramaty zarizary ny aina nirifirika nefa tsy mbola hitan'ny fanjakana foibe.
ao ireo efa mba niezaka ny karakara-ntota taratasy ilaina amin'ny fidirana ho isan'ny mpiasa-panjakana raikitra saingy ny alamaina satria tsy mba nahita lalana mban'ny tany araka ny fiteny. Tamin'ny taona 2012 zararaha 507 no voaray ho mpiasa-panjakana ary ho amin'ity taona ity dia fifanarahana arak'asa na contrat de travail anam-pampianatra firama miisa 502 no efa vonona ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena araka ny loharanom-baovao saingy miandry ny fankatoavana farany avy any amin'ny fiadidina ny primature ireo izay vao azo zaraina. Ny mpampianatra firama ihany no tena nasiana resaka lohatreto kanefa tsy azo adinoana fa mbola betsaka ihany koa ireo tanora nahavita fiofanana teny anivony ireny sekoly manofana ho mpampianatra ireny tahaka ny ENS no sahirana fatratra vao voaray ho mpiasa-panjakana. Izy ireo anefa ny tokony ho lahara-pahamehana ihany koa. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao izay isan'ireo nivoaka teo amin'izany ENS izany ijery ireo zandry zanaka tahaka azy ary ve izy. Fa eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia tsy mbola hita taratra eto amintsika hatramin'izao ny paikady hoentin'ny fanjakana mikasika ny fisorohana ny aretina coronavirus. Nisy ny fanazavana no entin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka momba izany eo amin'ny fanadihadiany Asan'Andriamalala ny sary ny Toky Ramarolahy. Nambaran'ny ministry ny fahasalamana vaovao fa amin'ity farany herinandro ity dia isy ny fivoriana ho tanterahina amin'ny fanampin'ny fepetra ho raisina amin'ny fisorohan'ny coronavirus tsy hiditra eto Madagasikara ka andrasany ny fanapahan-kevitry ny prime ministre lehiben'ny gouvernement tany momba izay. Marina c'est une urgence. Enfin, j'ai des rencontres avec l'OMS, ils ont mis foule, me reste quoi une position de l'OMS. Enfin, izy io, ça nous zany, nisy fivorina natao omaly miaraka ministère du transport, tourisme, si aviation civile, ni ASECNA. Donc autrement dit, nisy mesure en reste naku, mikasiky ny au niveau du port, proposition tenine quoi, au niveau du port, c'est un aéroport. Au niveau ni toerana tobim-pahasalamana ary ny sensibilisation ny vahoaka io zavatra transversal fitezana vahoaka miaraka amin'ny ministère de communication tsika am'izany no zavatra zay prime ministre no validé zay ny fomba fiasa ao ka atsika tsy hoe ministre no tenao déclaration ohatran'io fa njary problème de communication so de hitariky zavatra hafa zay aza maiky tsika fa ny dehibe tsika izy nampiantso izy fa iasan'io zay amin'ity weekend ity manao an'io zay. Raha tsy aivina firenena matanjaka maro no efa manakatona ny sistaniny ary amin'io herinandro avy io dia ho fantatra ihany koa ny fepetra ho raisiny fitondram-panjakana malagasy amin'ny ady atao amin'ny fidiran'ny coronavirus io eto Madagasikara. Hoentsika mamaraparana ny vaovao dia ny ivelany kosa ny maresaka iraisam-pirenena dia ny makasika ny Brexit. Dia rahantsika ny andindiny zay ao anatin'ity sary manaraka hoentina aminao ity. Nipetraka ho tantara ny alan'ny Royaume-Uni ao anatin'ny vondrona Europeanina rehefa niaraka nandritra ny 17 taona. Telo taona sy tapany no nanatanterana ny fifanarana rehetra ialana ao anatin'ny Brexit, tanteraka alina tamin'ny 12 izany. Nanao fety ny mponina tao Royaume-Uni ny fahofan'ny sainam-pirenena Britanika miantsoantso ny vahoaka fanandresy ary nahazo fahafahana. Tao Morlaix any avaratra Angleterre nisy ny fety no tanterana tao amina trano lehibe iray. Manomboka eto ny prime ministre Britanika Boris Johnson ny fahombiazana hanamafy ny fiara-miasa ara-toe-karena amin'ireo firenena Europeana i Royaume-Uni ao anatin'izany ny varotra ny jony sy ny maro hafa. Hoentsika manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao dia hoentin'ny Toky Ramarolahy ao anatin'ity sary tsy akitenitenty ianao.
taizakory ny sary iny fa teny Ambotrimanjaka teny ihany dia izay ihany koa tompo kilasy tompo vavy no nanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity herinandro ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano miaraka amin'ny MBS hatrany mankasitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety ihany koa miara misalahy mametraka ny mandrapitafa ao manaraka samy ho tahiana Andriamanitra.